Pifaliana indray no iarabananao ny anaran'i Jesosy eto amin'ity fandarana ity a. Miarabanao ny anaran'i Jesosy aho izay tratra ny fahasoavan'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Na dia misy aza ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainantsika dia misy foana ny vahaolana. Rehefa misy zany olana tady tsara zany zay, fa na manao ahoana ny haben'ny olana dia tsy maintsy misy foana ny vahaolana. Ka amin'ity an'ity dia hizara fijoroana vavolombelona aminao indray aho izay tsy ho atao lava moa fa fohifohy ihany mba ahafahantsika mifampahery eto amin'ity toerana ity. Milohan'izany nefa dia andeha ho hamarinitsika atao amin'ny Baiboly fa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ary baiko nomeny Jesosy mihitsy ny resaka fijoroana vavolombelona. Ianareo ny vavolombelona koa Jesosy, izany hoe tahaka ny hoe vavolombelona manarakaraka ny Petera sy Jaona ary Jakoba zany, fa ry Petera sy Jaona sy ry Jakoba moa dia reny ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe témoin oculaire, izany hoe nanatry maso mihitsy. Any amin'ny asan'ny apôstôly moa zareo dia milaza mihitsy hoe masonay no nahita ozy izay tsapanay, izay hitanay, izay noraisinay ozy izy no torianay. Ka amin'izao fotoana izao dia jery andiny tsoratra masina anankiray aloha tsika ho voninahitr'Andriamanitra mba ahafahana manam-porofo amintsika fa tena tsy hoe haingitraingitra na hoe fitity hisehoseho raha mijoro vavolombelona, fa tena sitrapon'Andriamanitra ary baiko nandidy mihitsy Jesosy mana hoe mijoro vavolombelona. Dia rehefa tsika ary misy fatsapahan'ny lehilahy anankiray atao amin'ny Baiboly antsoina hoe Paoly apôstôly. Izy io dia nazoto nijoro vavolombelona ihany koa tamin'ny fotoan'androny izay nahatity azy tamin'ny andro fahavelomany zany. Dia rehefa tsika ny asan'ny apôstôly toko 520 dia 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao mivaky ny teny: fanambarako voalohany tamin'izany, tamin'izay tany Damaskô sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny tany any amin'ny Jentilisa, mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ireo ka hanao asa mendriky ny fibebahana. Izany no nisamboran'ny Jiosia teo an-kianjan'ny tempoly sy nitadiavany ahafaty ahy. Zava-be zany zay, nambarako voalohany ozy izy, izany hoe noraisiny tena zavatra tena important be mihitsy, zany tena zavatra tena hoe zava-dehibe le mijoro vavolombelona. Fijoroana vavolombelona moa dia zavatra foronina fa zavatra miainana, ary rehefa avy eo moa ilay hizara aminao azy fijoroana vavolombelona zay, fa ndolo hoe pitsika anankiray mba ho fanamafisana fa ilaina ny mijoro vavolombelona. Jesosy milo kely ny nandefasan'ny fanahy-masina dia niteny tamin'ny mpianatra izy manao hoe vavolombeloko ianareo izy. Asan'ny apôstôly toko 1:9, fa hahazo hery ianareo amilatsahan'ny fanahy-masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Amen. Ajanontsika hatreo ngamba ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra mijoro vavolombelona ary mbola mpanitretena indray no azahoako mijoro vavolombelona aminao eto amin'ity toerana ity, eto amin'izao serasera sy réseaux sociaux zao, fako mizara ny fahatsapana, lalana ny lalovana sy ny ady. Zay foana manko ireny fijoroana vavolombelona ireny. Indray izy ireny mizara fahatsapana, indray izy ireny lalana ny lalovanao. Ka amin'izao fotoana izao zany dia mijoro vavolombelona amintsika ny amin'ny fiandohana, tany am-piandohana mihitsy. Efa nanome any amin'ny YouTube, any amin'ny Facebook fa tiako zany tena miainga hatrany am-piandohana mihitsy ilay izy ary zay no entiko aminao amin'ity androany ity. Voalohany indrindra aloha dia tia miada zay no zanaky dada sy mama, ary dada sy neninay dia
kristianina afana fo tamin'ny resaka fivavahana ary tena tamin'ny mbola kely zay tena voakapoka mihitsy raha vao manoko tontolo amin'ny resaka fivavahana. Ary amin'ny dimy mianadahy dia zah no lahy sady zokiny indrindra, ary ny efabavy zany zandry daholo, misy anankiray lahy moa fa dia nisy koa vavy fa efa maty, efa lasa neny Jesosy. Dia lataka moa dia gendarme izy tany Ambositra izy aloha miaramila, dia avy eo latsaka élève gendarme dia lany gendarme, dia ny premier postany tany amin'ny faritra any Mitsinjo zany avy eo Majungano mandeha baka baobaba, mbola tadidiko hatramin'izao moa tamin'ny mbola kely zay dia mivezivezy foana satria mamanay maka ny karaman'ny dadanay zany aty Majunga, dia karazany aventure kely mihitsy zany tamin'ny mbola kely. Mahafinaritra le mifova maraina be dia mandeha car le car be le Saviem reny, reny zany mitondra tamin'izany. Dia lalana secondaire miala avy Majunga dia mitaingina an'io baka iny, mitsaka baka dia tonga eo Katsepy. Rehefa tonga eo Katsepy indray dia mandeha lalana 95 kilomètre eo, enjakenjana ihany ny lalana Namakia Katsepy rehefa tonga ny Asara na ny Fahavaratra. Fa mahita any kosa izy tsy dia maninona fa karazany hoe mba mahita paysage ianao zany, ny paysage hitanao moa zany dia satrana dia alana Mokinazy, dia ohatrohatr'izay foana zany ny rythme. Premier poste amin'ny dadanay tsy inona io hoe Mitsinjo, mbola kely zay tamin'izany, tena mbola maternelle. Dia dadanay sy mamanay vita mariage tany amin'ny katolika, ary rehefa vita mariage tany amin'ny katolika izy dia automatique zany ny zanany koa zany mianatra amin'ny katolika, manomboka maternelle. Zany hoe zay zany mbola isaorako amin'ny dadanay sy mamanay manokana hoe dada sy neny zany dia miezaka foana hoe na dia atao zay izy zany tena tia mampianatra zanaka, ary atao zay miafy be azo ao an-tanàna, ny fampianarana zanaka tsy atao ambanin-javatra mihitsy izy. Zay ny tena zavatra tsapako, tsy nataony ambanin-javatra amin'ny fampianarana zanaka fa tena hoe nataony tena ho zava-dehibe mihitsy. Ary izay no nampianarany any tany amin'ny Saint-Maurice io dia sekoly katolika. Lafolafo ihany ny école azy eo araka ny teneniko taminao teo, fa ny azy zany tsy mba ataony ambanin-javatra le mampianatra zanaka dia lasa nianatra tao zany zay, nanomboka maternelle dia nianatra. Dia tamin'izany fotoana izany tsy mbola mahafantatra ny inona fa dia ohatran'ny hoe vavaka dia nianatra dia zay, mbola kely dia milalao miaraka amin'ny bebe namana koa moa tamin'izany satria ny zanaka gendarme eo an-tanàna tamin'ny hoe postena tao amin'ilay hoe camp gendarme any Mitsinjo, be dia be zanaka gendarme dia miara-mianatra sady miara-milalao. Ity nefa ny zavatra mahagaga anahy, izaho mbola kely dia ohatran'ny mahita fahitana zany, ary tsy afaka tamiko mihitsy raha tsy efa tena nandray an'i Jesosy taty aoriana, tena hoe niova fo nandray ny herin'Andriamanitra. Rehefa voavonjy mihitsy zany zay vao afaka tamiko hoe tautaom-ponana io, ohatran'ny sahala mahita vision, fahitana. Ka mbola tadidiko mandraka ankehitriny, mandraka androany izy zany zavatra zany. Matory dia mipetraka, matory dia eo akaikin'ny varavarambe ny fandrianako, dia ohatra misokatra amin'ny varavarana dia misy olona miditra,
de reo olona reo mampahory tena mampahory be mihitsy ary pozina olombelona izy fa lohana alika ny lohany io lohany io zany de lohana alika ary tena mampatahotra mihitsy ay zany rehefa tena zoiko zay milalao ambadika ao miaraka satria ngeza be tsinona le tranonay de somary mitokana de zay zany eo amin'ny efitra anankiray de misy olona koa amin'ny efitra anankiray ao gendarme anankiray amin'ny efitra anankiray de zao misy bonara zay na hazo midoroboka be zay eo atokotany no tiako tongavana eo amin'le hoe raha mbola tsy manana an Jesosy zany de tena misy fampahoriana be mihitsy indrindra fa io tahotra io de tam'izany moa nisoraka an'Andriamanitra fa na de mbola kely mbola tsy natsapa famonjena za tam'izany de tsapa foana misy ny fiarovan'Andriamanitra milalao eo de hitako zo mbola tadidiko mandrakandroany mihitsy manao moara na manao ski de le eo ambadika anay eo moara zany moa de rele fampotsampy entin'ny dahalo reny rehefa le manafika izy zay no antsoina hoe moara fanafody tena mahery vaika be tena ary izy io de natao ampiororona ny fahavalo sy atao andemena mihitsy ilay fahavalo mba tsy hahavitany iny de sady manao ski izy de volona bonara io zany ohatra ny volona vao madio io no ahotsakotsana de tratra zany le olona nanao ratsy taman'olona de karazana mpitaiza olona mihitsy zany izy hoe ary zay zany nahatonga anahy tena hoe nanofy tena za zany manofy fa tsapako hoe tena conscient be ao anatin'le nofiko tsapako ohatrany hoe tsy manofy ohatrany hoe ohatrany amin'ny fiainana andavanandro ihany nefa ny andro efa alina de sady matahotra be mihitsy am'zany tena matahotra masoko zany mikipo fa ny fanahiko zany tena mijery manodidina tena misy zavatra mampatahotra nefa ny olona rehetra matory amin'io nefa tsy de tena tam'izany moa matory aloha satria mianatra de matory aloha tsy de tena mbola alina be fa any amin'ny fety sasany any de ohatrohatr'izay zany le zava-misy hoe misy zany ny asana devoly mbola kely tiako atongavana aminao de le antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainako zany hatramin'ny mbola kely izay mihitsy ny hoe efa destinéko mihitsy le izy mitady fomba Andriamanitra hiantsoana aho ho lasa mpanompon'Andriamanitra de reny signe na famantarana rehetrarehetra reny karazana symbole reny lalana tsy maintsy midiavina ahafahana karazana misy sedra ihany koa sy mari-pamantarana ihany koa zany zao vao tadidy le izy ary zaraina amintsika zary tena zava-dehibe mety tsy mandalo lalina lalovako anao mety zavatra hafa ihany koa nienao zay ahafahana mijoro vavolombelona ihany koa de mifampizara ohatr'izay foana mihitsika de nianatra za de tena mafana fo amin'ny fianarana mihitsy mpampianatra tany an-dakilasy tena niaiky mihitsy fa tena zaza anisan'ny tena nahay azy zany ary tia mianatra io koa zao le zavatra tena tiako le mianatra ary hatramin'izao moa zany de mbola mianatra informatique mianatra langue mianatra zavatra rehetra zay azo ianarana ho le boky anankiray zay hoe mandra-pahatonga ny 90 taona izy ny atodohan'ny olona anankiray de mbola actif zany hoe mbola afaka mikapte zavatra zany de zay boky zay moa misy sarina baraingo be dia be hitanareo ren'le ohatrana baraingo fanatonan-kena reny ohatran'le lela-pitana ngeza be iny de sary be dia be ohatr'izay le izy fa manazava fotsiny izy hoe afaka micapturer zavatra zany sain'ny olona afaka mianatra foana zany mba ialana am'le Alzheimer na ialana am'ilay fahaverezana tadidy verivery tadidy mantsy ny olona rehefa lehibe na manao retour d'âge resaka miverimberina de afaka mianatra foana za de zaza anisan'ny tena tia mianatra ary tena exercice zany tena tsy amelako mihitsy raha tsy vita de mipaso foana fa be lalao be any tonga teo amin'ny classe de 7e de midobla tomany za koa zany de nisan'ny zaza tena hoe tia miankina be amin'ny mamanay tia miankina amin'ny mamanay tena hoe akaikiny zany akaikiny aiza moa ny zaza tsy hiankina amin'ny ray aman-dreny tena diso akaiky be amamanay za mafoko de neninay zany rehefa tsy eo de tena ohatrany tena tsy mahazo aina mihitsy de tam'izay natery ny nanala CP de izy moa niteny foana hoe zay moa zany hoe voataiza ao anatin'le vavaka
dia mivavao izy alohan'ny anoratana ny anaovany examen dia mivavah foana izy aza mandeha mihery ny tenanao fa mivavah aloha tsy maintsy mivavaka foana zany alohan'ny anaovana examen dia tamin'iny moa zany tsy afaka e be lalao loatra sady be namana loatra dia tsy afaka dia mitomany be mihitsy dia mamerina indroa zay vao afaka fa teo anelanelan'izay taoriana kelan'izay eo le tiako tantaraina aminao tamin'izany a lina satria zany ohatra ny hatramin'ny nahitako ny nofy io a nofy hafahafa io lina zava-panaty ino tonga dia raha va zavatra resaka paranormal na resaka hoe matoto hoe avelo hoe tsindrimandry hoe tena manaitra tena ohatrany hoe zany tsy haiko fa ohatrany hoe tonga dia détecter zany tonga dia détecter avy hatrany zany ohatrany tonga dia ohatrany hoe tonga dia mahakasika be anazy zany raha zavatra ohatrohatran'izay zara teo koa moa natao ohatrany resaka matoto ary zavatra tena isan'ny natahorako koa izy ianao dia resaka mandeha ny ohatra hoe mandehandeha irery satria mantsy io toerana hoe mitsinjo mantsy dia toerana aty ala tena mbola tena forêt dense be zany tena hoe alan-kitroka ny tena be dia be raha dia za moa anisan'ireny tia mitifitifitra vorona reny any anaty ala any dia mahita fasana dia tena io koa anisan'ny tena mampatahotra hoe io hoe misy fasana dia hoe mandalo akaikeo tena tongotra akatoka tena tsy mandeha moramora rehefa dia eo amin'ny fasana io tonga dia mirifatra be satria zany matahotra efa ohatrany hoe détecter foana zany hatramin'ny nahafatesan'ilay zandriko zay dia nandeha venana tamin'izany tamin'ny mbola kely zay ray aman-dreny ny zanakao aza aseho an'ireny aza avela mijery an'ireny le taolapaty na taolam-balon'io le efa maty ireny tamin'izany moa mbola tena namadika be tamin'izany dia tsy maintsy mijery ianao zany hoe satria affecté tsina dadanay dia tsy maintsy nalaina zany le zandrinay io dia mijery an'io zany tena nampatahotra anahy koa tamin'izany nampatahotra tena hoe nalaina zany izy le dada faranay dia nentina nentina zany ho any amin'ny fasan-drazana zany dia nahita an'iny koa zany a iny tena natahorako mandalo ao amin'ny fasana ohatrany hoe zany mahita karandohan'olona sy skelety foana zany ianao mahita matoto ohatran'ny akanjo fotsy foana zany raha vao mandalondalo akaiky ny fasana dia tongotra akatoka tonga dia mirifatra be dia be mihitsy zany tratran'ny zavatra ohatr'izay ary ndray mandeha rehefa saika maty mihitsy entin-javatra ndray mandeha zay teo amoron-drano manasanasa kapa eo dia za moa tao anaty lakana tamin'izay dadanay moa zany tamin'izany fotoana zany mbola somary kelikely le karama satria premier poste zany mbola miala amin'ny élève gendarme ianao dia premier poste anao dia kelikely le karama dia lasa manarato any koa misy rano be tena rano sy atao hoe rano mahavavy hafa dia misy koa rano anankiray zay any aiza moa tsy tadidiko tsara naran'le toerana teo ao mitsinjo dia misy hoe CG zay eo dia midina kely dia mahita rano be dia nanapana-rato be dia be koa dadanay tamin'izany dia tiako atongavana aminao hoe tiako teninina dia hoe manarato zany no anisan'ny vadinasan'ny dadanay ankoatran'ny mahazandarima azy dia nefa eo amin'le rano koa nefa misy lolo dia za zany manasa kapa eo ambony lakana dia tonga dia entin'ny zavatra tonga dia mivoana eny tamin'izay any tena saika maty tena hoe Andriamanitra tsy tia ratsy ary tena hoe tsy nitsoraka tany anaty rano fa le somary canal lalina be ary fotaka ao ambany dia efa nikiraviravy tamin'ilay lakana fotsiny a dia ny mpanaraton'ny dadanay zany ratsiny hoe nary zay io no nitsoraka voalohany tao anaty rano dia nilomano dia no akiletika dia nahakanana moatsangoly fa tamin'izany saika maty io zany ny fotoana voalohany saika nahafaty danger tena enjana be mihitsy io
Ary tsapako tamin'izany fotoana zany rehefa mahatadidy moa zany am'izao mizory vavolombelona aminao voninahitra ho an'ny tompo, tena mahery io tanàn'Andriamanitra na dia mbola kely aza ianao a, tsy mana-tsiny ianao tsinona tamin'izany. Eny e, ekena fa mety hoe efa ankizy rehetra moa samy manana ny fahadalàny, samy manana ny ditrany. Fa io foana zany Andriamanitra mitahiry anao a, tsy tiany ho very ianao, tsy tiany ho faty ianao. Fa raha tamin'izany aloha maty tonga de very, satria tsy mbola voavonjy nefa efa nidepasy an'le taona. Ny olona mantsy a, taddio tsara fa eo amin'ny 2 taona latsaka eo izy mety hoe zaza tsy mana-tsiny ary mivadika tahaka ny anjely izy rehefa maty. Zany hoe mivadika lasa anjelon'ny lanitra zany, tsy tsaraina izy tsy mana-tsiny, 2 taona latsaka. Fa ny ankoatr'izay kosa ka hoe 3 taona i, 4 taona i, 5 taona, efa mahalala mandainga sy miteny ratsy, efa mahalala manao ratsy zany de karaha maty a, tsy mbola mandray an'i Jesosy.